Ny lohahevitra ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe manova fiainana Andriamanitra, manova fiainan'Andriamanitra. Zavatra anankiroa no tiako mba irana mijery miaraka aminareo androany hoe Andriamanitra dia manova ny fiainanao eto an-tany, ary manarak'izay faharoa Andriamanitra ihany koa dia manova ny fiainanao ao ambadiky ny fiainana eto ambonin'ny tany. Zany hoe manova ny fiainanao anekôtra ihany koa Andriamanitra amin'ny fotoana izay ialantsika eto. Amaky tantarana lehilahy anankiray tsika, Lioka 7:20, Lioka 7:20 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky amin'ny Jeriko, ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaios izay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena, ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria afoy izy. Dia niazakazakany aloha izy ka nananika viavy izahany Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaios midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka napetrahano azy sady fangy. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nomonimodina ka nana hoe lasa nandeha amin'ny trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaios kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny asaka ny fananako omeko amina malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia omenako avy efa treny zany. Ary hoy Jesosy taminy anio dia tonga eto amin'ity trano ity nifamonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy mivery. Tsy miafana amintsika angamba ny maro amintsika fa nahalala ny tantaran'ity lehilahy fohy kely ity dia Zakaios, mpanan-karena izy, mpanefoefo, mpiasa mpanjakana Romanina tamin'izany fotoana izany, mpamoretra. Raha vola zany ny resahana dia tsy anontaniana mihitsy Zakaios fa manana tsara mihitsy izy. Rehefa nisy tômôbilina tamin'ny andron'ny Zakaios dia ilay tômôbilina tena tsara sy raifireniny azy. Nanana trano izy, nanana mpiasa be dia be, nanana ny zavatra izay nilainy izy. Ary raha ny tena marina tsy afa-po tamin'ilay vola. Ny bokin'ny Noabolana moa dia mampianatra hoe izay olona tia vola dia tsy mety voky vola. Rehefa ao anatin'ny olona ny fitiavam-bola dia tsy afa-po mihitsy izy, fa ny ao anatin'ny sainy dia nitady ihany tsy akijanona. Dia izay mihitsy ny Zakaios, tsy nahafa-po azy ny karama nomen'ny Romanina azy, tsy nahafa-po azy ny vola be mampiasa mpanjakana azy dia lasa Zakaios nitady fomba asom-bola. Dia nihitany dia ny fanambakana nyreto olona mpandohetra ao aminy, ireo olona izay mandohetra mpanjakana ao aminy fa mpiasan'ny hetra izy dia nanambaka zay rehetra tonga teo dia nampitombony daholo, nambakainy. Tsy haiko hoe nandritra amin'ny afrina izy nanao an'izay fiainana izay, fa nangorona fananana mihitsy satria tato aoriana afaka nizara zavatra be dia be ho an'ny malahelo. Zany hoe nangoro-karena tamin'ny halatra, nangoro-karena tamin'ny famitana, tsy nety voky vola isan'andro dia niamen'ny posiny ihany. Fa tsy hitany intsony ny anaovana ny volany fa mitady ihany. Mampatsiaro ahy ireny olona samihafa ireny izay manam-bola, manan-karena fa tsy afa-po, mitady ihany, mahafoy vady aman-janaka, mahafoy tokantrano, mahafoy ny fiainana miaraka amin'ny ankonana, lasa mitady vola dia any, ary tsy mety afa-po, tsy mety voky. Zany ny fiainan'ny Zakaios. Fa tao anatin'io fiainan'ny Zakaios io nefa dia nisy zavatra mamperitreritra. Ny mamperitreritra dia zao: tsy afa-po Zakaios tamin'io fiainana, tsy afa-po izy. Nanambola izy lamina ny fiainany reny le karazan'olona vao manana ohatr'izay fotsiny izy dia efa tonga ny sakafo, efa fantatry ny mpiasany ao an-trano hoe rehefa mikohaka indray mandeha dia rano zay, rehefa mikohaka indroa dia jus zay no entiny. Raha vao mitehaka na maraina dia mila amboarina ingana ny fandrinako zay fa miomana kely dia mila tao nanana zay. Fa tsy afa-po tamin'ny fiainana, tsy afa-po tamin'ny volany misy banga tao anaty. Io le banga tao anatin'ny Zakaios io ry havana izay manatrika eto, io no nahatonga azy hoe
hitady amin' Jesosy. Zay nge ny voasoratra naniry hitady amin' Jesosy izy. Nisy zavatra hafa zany reny nataon'i Jesosy tiany mba ho hita, tiany mba ho tsapa amin'ny fiainana. Nisy raha ny volany tokony hoe afa-po amin'ny fiainana, tokony tsy orina inona na inona izy, fa nisy zavatra banga tao. Ary zany mihitsy ry havana, raha mbola tsy ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra, raha mbola tsy manapaka amin'ny fiainan'ny olona anankiray Jesosy, dia isy zavatra banga foana ao. Na inona na inona, na ho feno vola avokoa ary ny trano rehetra, dia misy zavatra banga foana. Izay nitatsika tamin'ity lehilahy ity, dia zay ny voasoratra hoe naniry hahita izay Jesosy izy. Ndray andro ary reny fa ho avy tany Jeriko, tanàna nipetrahan'i Jesosy, dia efa niomana tsara ny ianao, dia niomana mety fantapantatra angamba amin'ny 12 ondro zareo no mandalo. Marina ve zany Ramatoa? Amin'ny 12 ny gabe misaotra indrindra Ramatoa. Lasa Zakaiosy amin'ny 10 dia efa miandro mitazatazana manao hoe aiza ary zany Jesosy zany, fa mba te hitany zany marina mafy ny zavatra reko mikasika azy, mba te hitany zany Jesosy. Dia efa mitazatazana izy, rehefa tonga mitokotokony tamin'ny 12 latsaka fefany teo angamba, dia reny misy vahoaka mifanety, manomboka misy olona mitabataba sy mikotaba, dia misy miantso fa misy inona hony Jesosy no mandalo zay le nandrasa, dia nanomboka nitazana izy. Kinanjo tapakolona dia tsy afaka nahitany olona. Ny hitany Zakaiosy dia nitendany olona, zay ny hitany. Tsy nahita ny endriky ny olona izy, tsy nahita, fa tsy afa-po amin'izay, fa lasa niazakazaka nananika viavy ohatran'ireny zazakely reny, dia nianika azo hoe rehefa mandalo eto izy dia tsy maintsy ho hitako Jesosy, satria mila mahita azy tsy afa-po amin'ny fiainako dia ahita izay Jesosy dia nananika viavy. Rehefa izy mikorazorazo ambonin'ny aviavy iny Jesosy efa mahalala azy, fantatry Jesosy ny anarany, fantatry Jesosy ny momba azy. Tsika ireo ange fantatr'Andriamanitra daholo, fantatr'Andriamanitra. Ny voasoratra dia hoe mbola tsy nitorotoronina tany miafina ianao, tao akibon'ny neny ianao, dia efa fantatr'Andriamanitra ny fiainanao. Zakaiosy efa ela ny fantatry Jesosy, izy voaingana nare fa Jesosy efa ela nahalala azy. Ary noho Zakaiosy ny nandalovany teo amin'io toerana io, teo akaikiny io aviavy io, mba hijery any Zakaiosy izay naniry ahita azy. Rehefa nahita any Zakaiosy ny tompo, hoe ny tompo mantsy azy manao hoe ry Zakaiosy, midina vaingana fa tsy maintsy mitoetra any an-tranonao. Tsisy resaka be dia be voasoratra fa zay fotsiny, fa nanonany Jesosy ny anarany Zakaiosy dia niteraka fandovana betsaka hoe izy ty lehilahy ty, fantany ny fiainako, fantany ny anarako, fantany ny momba rehetra, fantany ny fa izy ty lehilahy ty tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao ny tompo fa midina ianao. Lasa izy niazakazaka napetrano amin'i Jesosy. Ary nisy zavatra mahagaga nitranga rehefa tonga tao an-tranony tao Jesosy. Zao no fanambarany Zakaiosy, verenantsika vakina eo amin'ny 19 fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efa-dreny. Nisy fiovana be tao an-tanànan'i Jeriko, tao an-tranon'i Zakaiosy. Rehefa tonga tao Jesosy dia nisy fiovana be tao. Lay mpangalatra, lay mpisoloky volan'olona teo aloha, lay mpanambaka sy mpangalatra mifanana ny vahoaka, efa nataon'ny olona resaka mihitsy ny vahoaka nge rehefa nahita hoe nakao an-tranon'i Jesosy dia ahoana hoy ny olona? Daiko any ve ny ale mba aty aminay miditra ny Jesosy, fa dia manana-baraka teny zato ianao any an-tranon'i Zakaiosy ianao no miditra. Tsy fantatrao nga ny fiainan'io lehilahy io, mpangalatra na io mpisoloky na io mpanambaka andreka, fa Jesosy ve avafa re olona. Fa fantatro ny tompo tsara ny zavatra nataony. Rehefa tonga tao izy, niova ny fiainany Zakaiosy, nanova ny fiainany Andriamanitra, nanova ny fony Andriamanitra, nanova ny momba azy Andriamanitra. Ny fangalarana nataony niova fanomezana, nonerany avo efa-dreny. Lasa mpakato tenin'Andriamanitra,
misy tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha manambara hoe rehefa manao fanorenana ho amin'ny olona dia atao avy efatr'izay na raha lasa mpankatoa tenin'Andriamanitra. le olona tsy mankatoa tenin'Andriamanitra teo aloha, zao izy lasa mankatoa. le olona tsy nanao ny famarinana teo aloha, zao izy lasa nanao ny famarinana. le olona ratsy fanahy teo aloha, zao izy lasa tsara fanahy. le olona sady mpiavonavona ny préare teo aloha, lasa olona manetry teny, lasa manantona ny mano, lasa manantona ny sahirana, satria tonga tao atokantrano ny Jesosy dia niova ny fiainany. Halleluja. ry havana zay mihaino zao tenin'Andriamanitra izao, manova fiainan'Andriamanitra, ary afaka manova ny fiainanao manokana koa Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity. afaka manova ny fonao Andriamanitra, afaka manova ny tantaranao manokana. ny Zakaiosy nanomboka teo dia petsy vaovao no nisokatra ho amin'ny fiainany. lasa ny fiainana teo aloha fa fiainan-baovao zao ny fiainany miaraka amin'ny Jesosy. misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 2:7 andininy 17 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. zay mihitsy ry havana, rehefa tena ao anatinao Jesosy, rehefa tena manapaka eo amin'ny fiainanao Jesosy, dia miteraka fanovana eo amin'ny fiainanao zany. tsy ara-dalàna raha hoe manompo an'Andriamanitra ianao, tsy ara-dalàna raha ohatra ka hoe miteny anao hoe Jesosy efa manapaka, efa nekeko tompo, nefa tsy misy fiovana ny fiainanao. fa rehefa misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. lasa ny zavatra taloha, amin'ny fotoana afaka milaza zany ianao hoe zao ny fiainako taloha ary zao ny fiainako ankehitriny. zay ianao vao tena azo lazana hoe ao amin'ny tompo ianao. zay ngeny ny Zakaiosy, ny fiainako taloha dia ohatran'izao ary ny fiainako ankehitriny dia ohatran'izao. mety tsy mpangalatra ianao, mety tsy mpanota betaka n'ity lehilahy ty ianao, mety tsy mpanao ratsy be ianao, mety mba niezaka ihany ianao nanao ny rariny sy ny hitsiny, fa eo anatrehan'Andriamanitra nefa misy fahasimbahana ao anatintsika noho ny fahotana. ny fontsika mirona amin'ny fahatezerana ihany, ny fontsika mirona amin'ny fialonana ihany, ny fontsika tsy mahay mamela heloka ihany. misy fotoanitsika mitady amalifaty ihany, misy fotoana isika tsy mankatoa an'Andriamanitra, misy fotoana isika tsy metraka an'Andriamanitra ho loha laharana. fa rehefa manapaka amin'ny fiainanao Jesosy dia miovy zany rehetra zany, tonga olom-baovao. ary izay miteboka voalohany hoe tena afaka anova ny fonao, afaka anova ny fiainanao tanteraka ny tompo Jesosy. maro amintsika izay manatrika eto reto no natsapan'izany zavatra ny ainan'ity lehilahy ty hoe mpisotro toka be ianao taloha, nikoezan'ny olona mihitsy ianao, gaga mihitsy mivady aman-janaka fa dia inona ry mahatonga zay tena mamolava tsy akijanona mihitsy zay mijaly. inona ny mahatonga niny tena mpidoroka tsy akijanona mihitsy, midoroka tsy akijanona. fa nahoana efa kivy daholo ny olona taminao, fa rehefa tonga tao amin'ny tompo ianao, isaorana lehibe Jesosy tonga olom-baovao. Halleluja. tonga olom-baovao. mahatsangana hoe ny tanany zay sendran'izay hoe ianao tena mpisotro voafatotro ny fifohana sy ny fidorohana ianao, na mpisotro toka tsy fantatro fa rehefa tonga tao amin'ny tompo ianao dia afaka zany. tiako mba voninahitra Andriamanitra, misy tanana mitsangana 1, 2, 3, 4, saorana lehibe Jesosy manova olona Andriamanitra rehefa ny filazany tsara zay ampianariny ny Baiboly atsika dia filazany tsara atao hoe herin'Andriamanitra, afaka manova ny tantaram-piainanao manokana, manova ny fonao. raha manana fo ratsy ianao, rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia iova ho fo tsara, omen'Andriamanitra fo vaovao, fisainana vaovao, fijery vaovao mihitsy zay tsy hainao atao amin'ny herin'ny tenanao. misy amintsika ireo ange tena teanao ny mariny, teanao ny mety, misy fanirina ao anatinao fa tsy vitanao mihitsy. ny antony mila ny Jesosy ianao, mila asiana vo vaovao aloha ao anatinao, mila ovana tonga olom-baovao, mila ateraka indray ianao aloha araka ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga olom-baovao. zay ny lafiny voalohany. anatrika ny namantsika izay atao batisana ranontsika rehefa avy eo io namantsika natao tamin'ny rano, nanana ny fiainany koa taloha, nijoro vavolombelona tamin'ny nanana ny tantaram-piainany, nanana ny fiainany tsy niaraka tamin'i Jesosy, nanana ny fiainany lavitra n'Andriamanitra, nanana ny fiainany hoe tsy mbola nanapaka tao anatin'i Jesosy. fa rehefa nanapaka tao anatin'i Jesosy
dia tonga olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha afaka tamin'ny zavatra rehetra. Ary zao manapa-kevitra hoe anompo an'Andriamanitra ho any aloha izao. Manova ny fiainanao eto an-tany Jesosy, manova ny fiainanao manokana Jesosy. Afaka manafaka anao amin'ny herin'ny fahotana rehetra izay tsy raisinao Jesosy. Efa tonga izy nanapatapaka ny herin'ny fahotana tamin'ny hazo fijaliana. Afaka manafaka sy mandresy anao amin'ny fahalemena izay tsy raisinao, amin'ny fakapana izay tsy raisinao. Afaka manafaka anao amin'izany Jesosy. Raha ny zanaka ny afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Halleluja. Fa ny anjaranao ohatra ny Zakaiosy mitady ahity izay Jesosy. Ilay izy ange Zakaiosy no nanantona an' Jesosy. Ny zavatra andrasan'ny olona matetika ary tsy mety, Andriamanitra no andrasany andeha hanantona azy ry havana izay manatrika eto. Iza moa no mila famonjena ianao ve sa Andriamanitra? Zay mila famonjena no manatona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Ianao no mila manapa-kevitra, ianao no mila mandray. Misy olona mieritreritra hoe alao fa amin'ny fotoana ve tsy antson'Andriamanitra eny any ahy e. So ianao no mila manapa-kevitra, ianao ataovy tahaka ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao, ny ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra miteny aminao, dia manapa-hevitra hoe ohatra ny Zakaiosy. Asaiko Jesosy tena hanapaka tanteraka. Hatramin'izay Jesosy mety efa fantatrao ihany fa teny amin'ny sisitsisiny tamin'ny fiainanao. Mety tany ivelany fonao mihitsy ary Jesosy, dia aza avelao ivelany intsony izy fa sokafin'ny varavarany ny fonao. Avelao izy hiditra ao anatinao, avelao tena hanapaka. Maneke hoe izy amin'izay zao no tompo, izy no ekenao teny, ny sitrapony no ataonao, dia hitanao fa tonga olom-baovao. Fa tsy ny fiainantsika eto ihany. Jereo ngeneny Zakaiosy jereo ny andininy fahasivy. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama. Na nio avy ara-panahiny Zakaiosy ary dia novainy Jesosy tanteraka. Antsika menakavy angamba ny tantara ao anatin'ny Baiboly izay famarinana fototra. Ny fahotana no manapaka antsika olombelona. Rehefa nanota ny olombelona voalohany dia nitoetra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana, ny fahalavona, ny faratsiana. Samy no mahatonga hoe na dia mbola kely aza ny olona anankiray, mbola zaza dia tsy ampianarana manao ratsy izany fa mahay izy. Hainy ny mandainga, hainy ny tsy mizara ho an'ny namany, hainy ny mamono ny ankizy namany, hainy ny manao an'izao. Tsisy ray aman-dreny mampianatra ny zanany mihitsy, fa efa hainy satria izay mihitsy tsika. Voabarany tenin'Andriamanitra hoe samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa noho izay toerana misy antsika izay rehefa raha ny tena marina dia tokony ho very mandrakizay tsika. Tokony hiatra amintsika ilay antson'ny Baiboly hoe fahafatesana faharoa dia ny fariafy sy ny fary, ny fijaliana mandrakizay lavitra n'Andriamanitra any amin'ny fahaverezana ao ambadiky ny fiainana eto ambonin'ny tany. Fa Jesosy tena tia antsika. Zay nge Jesosy tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zay nge nahatonga ny Jesosy maty tamin'ny hazo fijaliana mba hanana antsika famelan-keloko, ahatonga antsika afaka ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ka ho vonjena. Ary zay mihitsy ny nataon'ny Jesosy tamin'ny Zakaiosy. Anio dia tonga amin'ity trano ity ny famonjena, tsy ny fiainany ihany ny ovo fa lasa voavonjy izy. Tsy lasa tonga olom-baovao fotsiny izy dia vita, fa lasa tonga zanak'Andriamanitra izy, lasa tonga ankonan'Andriamanitra izy, lasa olom-baovonjy Zakaiosy. Lay olona zay voaozona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, lasa voatà dia nomen'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Tsy ny andro ela ny tompo fa androany ihany ozy Jesosy efa tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Ny fanapahanao hevitra ino an' Jesosy ho tompo sy monja ny fiainanao manokana dia andraisanao famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ary andraisanao ny famonjena tahaka an'izay niraisin'ny Zakaiosy. Ary zay famonjena raisinao eto an-tany izay no manova ny mandrakizay ao. Tao ao dia naheno fahafatesana matetika dia ny zavatra soratan'ny olona eny ambany eny dia ilay teny frantsay hoe repose en paix. Tahaka ny hoe mitsodrano ataony velona nga dia anova ny tantaran'iny olona iny hoe ampiadana azy. Ry havana izay manatrika eto ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra dia hoe tahaka ny nanendrena ny olona ho fatin-dre-pandeha. Rehefa afaka izany dia ho avy ny fitsarana. Eto ambonin'ny tany
no mila amboarina ny famonjena fa rehefa miala eto ny olona anankiray tsisy azo antenaina intsony, tsisy azo amboarina intsony, tsy afaka entina mbavaka intsony, tsy afaka tsofina rano intsony fa eto ambonin'ny tany. Ary zay no mahatonga ny tompony teny an'zaka hoe anio dia tafiditra miditra miteny famonjena. Ry havana zay manatrika eto, tsy afaka manao nininona ho anao intsony Andriamanitra ao ambadiky ty fiainana ity. Tsy maintsy izaka ny vokatry ny fisarana amin'Andriamanitra isika, fa eto ianao no mila manararoatra, eto ambonin'ny tany ianao no mila manao hoe Andriamanitra ity anantonanao mba handray ny famonjena. Andriamanitra ity mino fa maty ho amin'ny fotako ianao, minao fa ianao ilay nitsangana tamin'ny maty, ity handray ny famonjena. Omeo any fiainana mandrakizay, omeo any famelana eto ambonin'ny tany, fa rehefa miala eto ianao tsy misy fanafana intsony. Eny na hivavaka ho anao ary ny olona rery eto ambonin'ity tany ity, na hivavaka ho anao isan'andro ary ny olona, tsisy petraika intsony zany, satria rehefa notendrainao fatandrem-pandeha ny olona, rehefa afaka izany dia ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Betsaka ny olona no voafitaka, betsaka ny olona no diso-hevitra manao hoe tsy maninona fa rehefa maty izy ampidirinao am-piangonana fotsiny entina mambavaka dia vita, mety ilamina ihany. Aoka tsy ho voafitaka izany ianao, fa eto no mila mandray fanapahan-kevitra. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra hoe efa najoroka eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao, safidy mila raisinao manokana zany handray ny famonjena zany, ary afaka manova ny hoavinao Jesosy raha manapa-kevitra ndray azy ianao. Za zay mitoro ny tenin'Andriamanitra aminao efa taona maro lasa zay no nanekeko an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Taona maro lasa zay no nanapa-kevitra nanolotra ny fiainako an' Jesosy tamin'ny fotoana toy izao. Mbola be dia be ny zavatra tsy fantatro, fa fantatro hoe mila ny famonjen'i Jesosy, fantatro hoe mpanota tahaka ny olona rehetra, fantatro hoe tsy mahavonjy ny tenako, fantatro hoe ho very aninina ezaka ataoko, ary natolotro an' Jesosy ny fiainako, nomeko azy ny foko. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanaraka an'Andriamanitra, na dia nikivilavila azy, nanaraka an'Andriamanitra, ary hatramin'izao dia mitohy manompo an'Andriamanitra, mitohy manaraka an' Jesosy. Azoko antoka ry havana hoe raha pitso raha iala eto ny fiainana tsy mametry, tsy fantatro ny fotoana, fa raha mpitso raha iala eto dia afaka miala eto amin'ny fiadanana. Rehefa eona amin'Andriamanitra dia afaka ilaza manao hoe efa natolotro anao ny fiainako, afaka miditra ao amin'ny fanjakanao. Tsy menatra ary manam-pasahiana eona amin'Andriamanitra, satria tsy maintsy eona amin'Andriamanitra ny antsika. Zay no ampianarin'ny Baiboly hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Noho izany raiso eto ny famonjena, raiso eto ny pasiporo hidiranao any an-danitra, ary aza manapa-kevitra hoe raha mpitso na raha afaka pitso fa androany te hanova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Ry havana zay manatrika eto amin'ity toerana ity, nahoana moa no misisika mafy miteny aminao amin'izany? Misisika mafy satria tena tianao loatra Andriamanitra, ary zay fitiavan'Andriamanitra zay no ampianarin'ny Baiboly antsika hoe tena tianao nitady sy namonjy ny very. Sao nefa mila mandray fanapahan-kevitra ianao. Ho faranako sady zao fampahirezana sy tenin'Andriamanitra zao amin'ity tolakandro arivariva ity, maniry fanovana amin'ny fiainanao tahaka ny zaka Iosefa ianao. Tianao hiova ve ny tokantranonao, tianao hiova ve ny toeponao, tianao misy zavatra ho afaka ve amin'ny fiainanao tsy fantatro, manova ny fiainanao Jesosy. Sao fiangonan'izao tsy mahay manovanao, ny fahatongavanao mivavaka eto foana isaky ny alahady tsy manovanao zany. Mandangy raha miteny aminao amin'izany hoe tonga mivavaka eto foana dia iova ianao, tsy manovanao zany, fa ny manovanao dia ianao manapa-kevitra ihany hoe Jesosy eo aoka tena napaka amin'ny fiainako ianao manombosa, tena raisiko ianao dia Jesosy no manovanao. Ny batisa tsy manova olona, fa Jesosy no manova olona. Ary zay ny mahatonga hoe ny antsika ny olona atao batisa dia olona efa niova ny fiainany, olona efa nandray an' Jesosy. Atria ny rano tsy afaka manadio anao, tsy afaka manao nininona anao ange, ny rano ange tsy isy heriny, fa Jesosy no manafaka, Jesosy no manova. Mila mandray azy ianao. Tianao hiova koa ve ny mandrakizay ianao? Tianao ve ianao hoe azo antoka fa rehefa hiala eto amin'ity toerana ity, na afaka firina na afaka firina ny taona omen'Andriamanitra anao, dia afaka eona amin'i Jesosy ianao, hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Efa vita ny famonjena. Mila mandray ny famonjena io fotsiny ianao sisa. Mila mandray ny famonjena zay nataon'i Jesosy tao ambonin'ny hazo fijaliana ianao.
tsotra fotsiny manapa-kevitra ianao hoe Jesosy eo ianao no tompoko. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao tsy tiako hifarana fotsiny nefa ny tenin'Andriamanitra ty aloha hoe faranana amin'izao fotsiny fa temba amin'ny tany hoe misy olona ve manatrika eto. Ny zavatra angataiko aminao dia tsy jeriny eo kaviana amin'ny akavananao na efa tonga eto matetika ary ianao na mety vandroany tsy fantatro. Vandroany ianao na eno tenin'Andriamanitra mangetaheta ianao hoe tiako tena hiova ny fiainako, tiako tena hovan'Andriamanitra ny fiainako, te hanolotra ny fiainako an'i Jesosy aho manomboka izao, tiako tena hiova ny tantarako mandrakizay, tiako hiova ny hoaviko ao ambadiko ty fiainany ty, te ho any an-danitra, te handray an'i Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Tsy hiantso azy fotsiny na hivavavavaka fotsiny ohatran'izao fa tena handolo tena ho an'i Jesosy. Ady izay ny angatahan'Andriamanitra, izay ny angatahan'Andriamanitra amintsika. Tsika handolo tena. Raha misy olona eto tapa-kevitra ianao handray an'izay fanapa-kevitra izay, na efa mimbetsaka renao ny tonga eto, na efa mety efa azo atao hoe mpivavaka eto renao fa tsapanao nefa mbola tsy nataonao izay fanapa-kevitra izay, na mety voandroany tsy fantatro, dia mba ahafahako mivavaka ho anao dia misy dingana anankiray mila fasahina. Jesosy ny teny hoe izay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia mba ekeko kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Amin'ny fono inona zahoana famarinina ary amin'ny vava no nekena zahoana famonjena. Dia mba ahafahako malala anao fa antsika miara mivavaka dia tiako raha mba hatsanganao tahaka amin'izao ny tananao. Ny tananao mitsangana dia midika hoe Jesosy io tena vonina hampiditra anao tanteraka amin'ny fiainako. Efa misy tanana mitsangana reny, raha mbola misy olona mangetaheta ihany dia hatsangano ihany ny tananao. Hatsangano amin'ny toerana hoe tena te hanolo tena ho an'i Jesosy ianao, hatsangano ny tananao. Afaka ampidinareo ny tananareo tompoko dia hivavakatsika amin'izao fotoana izao anareo izay nanangatanana ireny. Misy vavaka ataoko dia mangataka anao mba hamerina azy amin'ny fonao rehetra. Andriamanitra maheno anao, avereno izao vavaka ataoko izao miaraka hamerina koa na ny fiangonana. Jesosy eo misaotra anao satria fantatro ny fitiavanao Jesosy eo manaiky fampanota mifona aminao mibebaka tapa-kevitra fa hiala amin'izany ary hanaraka anao. Jesosy eo mamela ny heloko ianao, hovay ny fiainako, hovay ny momba rehetra, tena raisiko ny fanapahan-kevitra fa hanaraka anao ianao no tompoko, ianao no Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy fa mandray ahy ianao, tonga zanaka misaotra Jesosy.